Septambra tantarindray miaino no soratan'ny Nofy-Andrianjaka. Ireto avy no namelona ny tantara. Iaritoky sy ny mpanoratra Ry Anaramasoandro sy Satry ny ainy, ny kirakira ny lafin'ny teknika sy Nana Totosa. Nofy-Andrianjaka Nandray fio tahiry. mialatsy indrindra ry izy mivady a. Efa ela anganareo teto. Mbola sahirana andray marary koa mantsiako. Tsy misy tsiny dokotera Tsimba, efa ela ihany saingy hita ny mbola biasa be anao dia ny andro zay ko. Sady tsy dia maika koa ne zay dokotera e. Zany ka mandrosoa ary. Toeranareo mivady. Misaotra indrindra dokotera. Ka mba nahoana ny zazakely? Mihetsika tsara sy salama ihany ve ny fahainoanao azy Madame Rina? Hitako amin'izao tena salama tsara sy mitombo ara-dalàna kialakely io aoko. Ianao koa dokotera. Hitako tena mipitaka raha ihany izy atao kibokato rehefa le zafaly sy ravoeniko. Miampy ny safosafo indray moa tena faly ery kialakely. Mahafinaritra zany ka. Eo ary aloha jerena kely ny fahasalamanao. Eo ary dokotera. Aleo ngamba maka toerana eto ianao e. Fahono tokoa dokotera. Ahoana zay misy rivo? Misy tsy mampitombona ny sainao anga? Ka manahy mafy ihany izay mivady dokotera fa efa indronana anjanaka anie zay fa tsy azo foana le zaza. Mino fa hitanao daholo reny. Ianao ihany mantsy ny nahita an'ireny hatramin'ny voalohany ko tena tsy te hahita siana tena zavatra ratsy intsony zay dokotera. Aza mananareo mivady, efa stabila tsara daholo ny fahasalaman'ny Madame Rina. Ary efa nijereko akaiky mihitsy ny momba azy rehetra ka zay no antony tsy tokony atahorantsika intsony. Misaotra indrindra dokotera, fa tena feno tebitebianina zany azako. Efa tena niaritra mafy mantsy zay ko. Sady tsy hoe ny fanantenana ihany no ambany fa ny vola makarena koa ny dokotera efa tena nitady sy tsy hita mihitsy e. Raha ny konto nataonay mivady zay efa tena vola be tokoa ny lany. Edrez, aza manaho anareo mivady. Zany manome toky anareo fa tafita soamatsara ty zanakareo ty. Ary tomo fanindrinareo fa azo zazavavy kely mahafatifaty nareo. Dia manantenanao zany zay dokotera? Ary mbola mamerina fa azo valy sogoavana avy aminay mivady ianao raha tafita soamatsara ty zaza indraindray ty. Edre, efa nataoko ambany maso mihitsy aniny momba anareo mivady ry izy roa fa aza manahany zany matokisany fahaizako. Ka tahak'izany ihany anie dokotera ny teninao tamin'ilay zaza faharoa tsy azo teo e. Nefa tena andamoaka izy iny. Zay mihitsy dokotera. Tsy hoe zay no tsy mahatoky anao fa le fahasalamana mihitsy ny hafahafa beko. Any ka mimbo koa ny fanentanana maro samihafa. Eny, tsy omeko tsiny nareo mivady saingy averiko ihany a. Aza manafa ho tonga soa vahiny kely nareo io tsy hoely. Ka raha araka ny fijerinao azy ary zany dia mety roviana no tonga ty vahiny kelynay mivady ty e. Ka ano any amin'ny fiandohan'ny volana septambra any ny fahitako azy tiko. Tsy mihoatra an'io fa aza mananareo mivady. Andray dokotera, roa volana zany sisa. Saingy mila mitandritandrina be ianao Madame Rina. Tsy de manao vizana firy, mihinana sakafo feno hery tsara tahaka ny trondro. Vady io koa ny sakafo be sira sy mamy loatra ohatra. Aleo aza manao sakafo mahatsatsotsato. Aza manahy ianao dokotera fa efa nifierana tsara ny tenda. Ny vatana azy ezahana fitipitininako. Nefa tady ity io a. Rehefa mitondra zaza tahako zao anie ry izy roa dia mahatsiaro toy sakafo foana ary mila fehizina zany sakafo hohaniny zany. Zay fa mahazo mandeha nareo roa e. Saingy misy an'ireto fanafody reto aloha mila hohanina ihany ko. Dia ohatrinona indray zany fanafody zany dokotera? Io indray ianao rivo a. Aza dia sarotiny ara-bola re a.
mila mahafoy be tsika amin'izao fa soana tena tsy misy eo indray. Marina mihitsy zany lazain'ny vatanao zany ry misy rivo a, ny vola fitady fa ny aina tsy voavidy ka raha mbola misy ny atolotra aza sakanana ny tanana tsy hanolotra sanatria vidinainy io fa fanafody tsy maintsy ataoko. Eny ary dokotera, sangefa be ane zay volany mena ianao zay ny vidim-panafody aza tsy ao anatiny. Rivo kosa asan'ny dokotera anie io ary rariny izy raha milaza an'izany. Mila feno ny eretrehako ny fiterahana mba ho vonina tsara. Ka za nga mandan'izany Rina, mba miteny fotsiny zao le izy monsieur Rivo a. Sarotsarotra ny zava-misy sy miandry ka mila maily sika mba tsy ho tratran'ireny teo aloha reny tsoniko. Eny re dokotera, ka ohatriny ary le vola aza maika fa ty sorataka ty ary raha mahita an'le fanafody nareo de ty ny vola sisa lohanareo, fa raha sanatria de tsy maintsy za ihany no nitady azy, noho izany de mitombo kokoa ny vola aloha. Karaha zany dokotera de aleo vola feno na mena ianao a, de mba ianao ihany zany mame an'le fanafody anay raha tsy ilaina maika. Mety zany saingy ahoana ny hevitrao misy rivo to mangy didilo fotsiny ianaoko ka hony mety re zany nefa to vola be ty iziko 2 millions be zao kosa ve, nefa ne any amin'ny tobim-pahasalamana tsy andoavana volana misafy tahaka izao andray dada koa aza ampitoviana amin'ny hafa re efa nazavain'ny dokotera tsy mba teo kosa nefa mila fanaraha-maso manokana mihitsy ny atsika. Averiko ihany monsieur Rivo fa efa nanao ny tsy ambinina nareo teo aloha tsy ray fa efa indroa be zao ka aleo mailo, nefa moa raha tsy mety aminareo de aleo amin'izao ko. Ka tena nadala rehetra zao ve ny enonao dokotera? Za koa anie niatrika ny fiterahana fa tsy izy ty ny volanao raha mbola misy tokony ilaina de lazao ihany zay. De misaotra betsaka madame Rina mahazo mandeha amin'izay nareo roa fa raha pitso miverina maka an'le fanafodiko. Ka mbola zay roa ihany ary ve no avy aty akan'izany sa za ihany de efa mety? Aleo angamba madama aloha akaina tsara ny an-trano fa monsieur ihany de afaka mangaty ka. Misaotra dokotera Tsimba, de mahazo toy ianao? Andao ary sady efa miandro koa zay ny manaraka. Mafy ihany rehefa vendrana ka solo fa mora hodina ny sainy reto mpivady reto adala kapohana any amin'ny kely fona de miboraka marina ihany aloha ny godingodin'le ramosety io efa nazahoako fiara raitra ray zay ny vola tany amin'izy mivady nandritra n'izay fotoana nitondrany voako zay zaza telo be zao saingy efa tsy azo antoka ntsony io, very finanana vola zaina marina hoe raha matoriana vadiny monsieur Rivo mihitsy any ny jiambin-jaza amin'ny fahasalamany raha ny marina de tsy tokony hiteraka ntsony aloha izy mandritra ny 5 taona io, nefa ny raha fantany zany izany reny mba hijery an'ity dokotera sahirana amin'ny asany mitolona lava sy miasa saina amin'izao rehetra zao, ary aloha afarako le mazoro kely atao amin'ny hôpitaly iny hijery an'reto fanafody kely reto any amin'ny magazay fa tsy reto ve raha totaly tsy ho 25 000 ariary ny vidiny farafahabetsaka, nefa miampohatra maromaro tato anatin'ny ordonnance aza mba vendrana ihany ho aleo aloha jerena zao adino.
misy badaladala indray ve io milahatra misy io ato amiko io e. Tena vazy misy io. Loza. Aninona ty indray arikala kely io. Marina tsy amokan'izay efa nampidirina indray raha izao no mitoy a. Raha zao ngamba ny hitany Miriam de azy zay azo a. Aleo rangahy tonga de raisina fa mandresaka be raha tonga eo Miriam. Ohatry fa maninona ty ianao? Tsy salama? Mitady anao a? Sa tsy afaka andray ahy ianao? Ka tsy hitanao anga reo olona milahatra reo ka. Miandry ny laharanao ianao. Ka zany e tsy marary fa mila resaka aminao e. Adaly ty. Tsy adiny toerana iresahanao amiko hoe raha tsy salama ianao a de mandroso. Fa raha ny akoatr'izay de mandehana aloha fa mbola be asa be a. Ka aleo ary ahy andry larako e. Ka raha tsy marary ry vazy tsy mandray anao a. Dokotera, mazava angamba izay nilazaiko izay a. Marary ara izay nandraisanao a. Ary aleo ahy andry larako eto. Amin'izay mba miaraka miditra ao izay sy madame Miriam rehefa tonga eo izy. Fa mitady inona mihitsy ianao ty e, ha? Mandroso. Ampandroso ihany tonga ka mila vaniny. Ka inona ny ianao? Aiko mantsy fa tsy marary ianao fa mitady zavatra amiko indray a. Za zanaovana santazy ry vazy a. Fa matsapa-diso nga hoy zato dokotera ny tao matahotra. Aza ny toe-tsain-jaza ry vazy no alahatra miaraka amin'ny efa matotra. Efa olo-dehibe anie zao miresaka aminao zao e. Ary manaiky zany dokotera fa meloka nampitondra azo vokatsy ny riny zao a. Inona? Adalanao ny lanja kibo be tahaka zao ka za no omena tsiny. Ka mbola andahary ve dokotera fa tsy zanako dokotera ty akiboko ty e. Han? Sa iandry ny fotoana afaka roa volana tongava amin'ny vahiny de zay sy madame Miriam mihitsy no anaprofo fa zanakao ty. Zay fito volana zay ry vazy efa nataoko zay sitraponao a. Efa nitolorako hevitra ianao fa tokony nisorona tany io fa tsy nety. Zao vao anaparanao zay adi-tsainao any. Dokotera, betsaka ny zavatra nafoky no ty zazy ty a. Ary matoa izy tsy nekeko esorina de sarobidiny ho zay nafoky rehetra. Ataovy ao an-tsainao a. Mila mandray valinasany daholo rehetra. Ka inona ary ny tadiavinao e, ha? Vola? Raha vola ary tsy mba efa ampiaza nomenao azay a. Zaza daly ianao. Raha za sy ny fiainam-panambadiako no kasainao ravaina de manifikitana amin'ny andro atoandro. Ary tonga de ampamoizo ny fo fa tsy isy zany. Tsy mba. Raha napoziko efa nanambady ianao tsy nanome fahadiovako anao mihitsy a. Fenonao fitaka ny fitiavako vao nianatra an'ity a. Zao a fo. Voaroka tao amin'ny ankohonako. Afa-baraka tata sy neny. Zanany vavy nefa tao nitondra vokatsy ny rina. Fitiavako anao daholo ny namozako no aviko. Ny fianarako. Zao rehetra zao e. De efa misy fahavoazana ary ianao ry vazy a. Dady dio fa tsy namory anao fa tiany rano zany rehetra zany a. Ary babony volako ianao ka nanome tambony zay nilaiko. Ary na zao ataontsika zao aza ve de tsy mba tsapanao fa efa manambady ahy e, ha? Eny e, efa voafitaka sy lavinao ve moa afaka ny anao inona e? Saingy tadio fa tsy afaka ny andositra didy ianao ry tsy mba. Zanakao foana ty akiboko ty mandrakizay. Mbola ho anenena anao zao vavanao zao indray andro any. Aleo aloha tambatambazana so anondrana eto ty. Efa tsy mety resy lahatra tsony ko mantsy io anasorana an'io zaza ao akibony io. Zay hevitra andefasana azy any lavitra any zao no tokony ataony lary tsy mba. Marina tsy mba ny fiainako raha fantatry Miriam zao fiarahako miafina amin'ny vazy zao. Saingy efa tsilona azo ny nofo ty ka mampitondra hirifirika. Ty sisa mahakely ny aiko isan'andro. Raha azoko natao ary namono an'ity zazavavy ty efa vitako efa ely zany. Saingy mila milamina aloha lahatra eto ry tsy mba. Aleo tambatambazana aloha. Vazy a, fa inona nefa ny teny andrasanao amiko hoe
fantatrao anefa tsy ho possible ny fiarahantsika e. Tsy haiko ry Tsimba, ianao ny ilaiko. Vao fitakaka mandra-paton'ny foko diso fanantenana dia ianao ihany ny ilaiko, satria ianao rain'ity zanako ity. Fa misy fahavoazany ity. Raha zao fahitako azy zao dia tsy hempotra amin'izay efa nomanina sain-jazana izy. Zany aloha dia tsy misy babony hatsaranao saingy ny any vadiko tsy atakaliko anao zay mandalo ka mba zaza nianatra ihany tony vatsy malalan'izay fotoana tokony ahabe voka azy. Atala Tsimba, tiako aneo ahy ianao e. Mila ankohonana velona ty zanantsika ty. lozy ty niraikitra tahaka ny lakôly ty. Aleo aloha lamina ihany fa tsy tonga dia endahana ka mandrovotra taratasy mantsy zany. Aleo ilamina dia isesy, safosafona dia lambolambona dia avy eo velesina tampoka ny fanao azy. Do tsy miteny ianao fa mibanjina fotsiny e. Ahoana ny ao am-ponao ao? Lazao amiko. Azao e, mandehana aloha ianao mody a dia andinika tsara. Rehefa teraka soma tsara ihany koa hoentiko miala lavitra eto an-tanà ianao. Mila makasaina sy rivotra amin'ny masina madio mantsy ianao io. Tsimba, hoentinao amin'ny manoro zany izay mianaka rehefa tonga izy. Eny fa mandehana amin'izay aloha fa efa ho avy eo zay madama. Tsy tiako raha hifarana sahadiny amintsika mantsy. Misaotra ry Tsimba, zay fa lasa. Eny rea. Tsimba, tokony ataoko anaran'ity zanakitsika ity, midika amin'ny fahatokisako ny fitiavanao zany. Ary mendrika izy satria lanja ny anaranao izy ary fimbina ny endrikao. Ka vavy kely ane io zaza io ry vazy. Vavy kely ve dia tsy hanahirana be ny anonona an'izany hoe toko zany. Ka zany ny tiako ry Tsimba. Zay fa lasa e. Dia mba mioroka mamy be moa izay mianaka e. Ray eto amin'ny molotry ny reniny dia ray eo amin'ny kiboko. Tena efa adaly ty. Nidiran-doza ialahy ry Tsimba. Mila misaina an'izay ataony lahy mihitsy ialahy na dia hiteraka fahotana mahafaty aza fa tsy hanimba ny fiainako amin'ity adolatsento ty aka. Ary andana amin'izay fa tsy tonga eo ihany madama. Daholo ny tompoko izay nasaina ho atao e. Aza mitsaliana tahaka izao re ahy e. Fa ho fatorako re tompoko. Omeo fahafahana ho afaka e. Fa inona daholo reto manoloana reto e. Tsy oka re tompoko. Tsy voafidy toerana ratsy ny vatako. Vonjeo re tompoko. Vonjeo e. Andray, tamanantona ty olona ratsy tarebe ty. Oay, fa toveny very sy miendaka daholo any ny tavany. Dia misarakorako be koa volony. Tsy aza manantona akory nareo e. Avelao Oay, nanofo ratsy be marina. Fa inona ary ny anton'izao nofoko izao e. Tena hatramin'izay nitondrako voky izay tena tsapako ny zavatra hafahafa be tonga tamin'ny fiainako. Tena tsy zakako tsoa izao ka tahaka miainareo zavatra nisy tao anaty nofy marina. Dia vokatry ny tahotra sy ny tebiteby hatrehako ve ny anton'izao e. Sanatria misy tian'ilay nofy ambara. Dia ho inona nefa? Tena loza be raha zany misy fambara amin'ny hoaviko. Ary efa maraina be an'izany andro izany e. Efa amin'ny enina marina.
Andriamanitra ô, raha mbola misy koa ianao dia sory amiko izao kapoaka mangidy sotroko izao. Vao miary amin'ny fiainako anefa lafo sahady. Resy babon'ny lela mamy sy ny fitaka feny tokony hatohoka ny sofiko. Tompo, raha tahaka izao daholo mahazo ny vehivavy vao miary eo amin'ny fiainana dia asa potika no avina izay nolazaina fa mety hamiratra tany am-piandohana. Malemy loatra ny foko ka tsy mahatohatra ny herin'ny tany. Mafonja loatra ny fanampaboana sy ny fahafinaretana toraka izy ireny ka mora resy raha tsy manana piga kely adiana aminy. Andray, anao ahoana ireny ho avintsika sombony haiko e? Ho resiny am-pandehanana ve sa mba ho todi-soa amin'ny farany? Raha ineny manokana ki efa lavo efa resy saingy miarina trano no fahatongavanao. Ekeko fa tsy niriko sahady ny sorateny reny saingy tonga ianao sombony haiko ivahiny ato an-kiboko. Toetra eto anilako lalandavana dia tsy afaka iaina tahaka ny rehetra asa satria zaza sary tonga tao anatin'ny ray mpimaso monja. Andray ry haiko, miandry anao fainga anao namako. Efa nahiliko izao tontolo izao tsika. Efa natosiko ny rehetra fa meloka sy diso teo amin'ny fitsarany tany. Noho izany dia tsy misy afa-tsika mianaka sisa ny afaka hiady amin'ny fiainana. Ohatray, tena variana teto aleo aloha andeha hikarakara sakafo maraina fa efa noana koa ianao izay ka avy eo tsika makany amin'ny dada. Mbola ho atao amin'ny dokotera nga ianao ry tovovavy? Ie, saingy andao aloha ianao fa za tsy mbola maikako, mbola miandry olona manko. Nefa ny ianao nefa tonga talohako teto e, sao dia tsy mety e. Ka andao ianao raha androso e, zaho mbola miandry olona. Ena mbola kely ty tovovavy ty raha ny fahitako azy nefa efa milanja voka sahady. Marina io tsy ho 17 taona raha misy. Tia kibolanjainy nefa vo teraka. Marina tsy miara-teraka amin'ny rina raha izao fahitako azy izao. Zany ka toy izao karazan'ilay zazavavy mbola nianatra ny nanandrak'andrana ka tojo mipatsa ray tsy mivavy. Isaorana n'Andriamanitra aza mba tsy tratra ny fakam-panana n'alan'ity zazy ty izy fa mbola nanapa-kevitra ny hiteraka. Variana be any ianao izany raha misy mijery ahy e, mahazo mandroso ianao e. Oay, miala tsiny ny tovovavy, lasa saina be tokoa mandinika anao. Zaza voalohany hoentinao io e, mandinika ny kibonao amantsy dia raha izao fahitako anao izao miara-teraka amin'ilay vadoka ianao. Izany ve? Efa 7 volana io izao, ary marina ilay teninao fa zaza voalohany ty. Sady raha izao taonako izao ve tokony efa ho zaza faharoa sahady. Azafady indrindra fa ohatran'ny hoe nandinika be any aminao gaga mantsy fa malaky nareo zaniko dia ny rainy izany ny andrasanao eto. Inona koa nefa nidiranao amin'izany e? Mba tia sikosikotra izao mihitsy ny aho ilay tsy tiako ka. Miala tsiny ary raha nanafitohana anao ny fanontaniako e. Fa ahoana ny lazanao fa nahatezitra ny fanontanianao ka? Hitako amin'ny fitserinao. Azafady re, vava-tsy akombona ny ahy. Aleo fa tsy tentsony aho mandrapivoaka an'ilay olona ato amin'ny dokotera ato e. Dia asa manahy ianao fa vetivety ihany ano ao, aka fanafody fotsiny amantsy. Tsy misy tsinyrera amin'izay saingy marina ihany ny ianao. Tsy vao ianao nametraka an'izany fanontaniana izany tampoka fa efa maro. Ny maso mijery fotsiny dia efa tasako fa mitsara sy milaza hoe zaza maditra. Saingy atao ahoana e, efa lahatra izy iray izao ka zakaina. Nofy ihany koa ny tena ka mora resy babo teo anatrehan'ny sasany mahay miresaka e. Ohatray, tsy nahaposiko amaly tahaka izany ty zazavavy ty.
Mahatsiaro tena homenatra. Salana hoe ny bangony tokana ray ny fijeriko ka nanameloka azy. Aza mitsara n'izany kosa ianao hoe noho ny angezan'ny kibonao izay mitovy amin'ny an'ilay vadiko no nahatonga ny saiko nametraka iny fanontaniana iny, fa tsy dia hoe izany loatra e. Averiko hatrany ny fialatsiny ry iza moa raha tsy mahadiso. Inona moa izay anarana isalorako? Ngambara fantatrao aza dia ho tsarainao indray aho hoe firavaka sy manintona tokoa ka voasenton'ny tanan'ireo tia sosiosy sy tia deradera. Mba hanaingo ny tranony ka nametrahany voninkazo sisa rehefa lasa fanaka sy haingona tabatra. Fa avy ty zazavavy ty. Toa manao saritsary teny mihodina izany izy nefa dia ilaza zavatra. Mahatalanjona azy ny teninao izany a. Fanontaniana hafa no apetrako dia zavatra hafa no asetrinao. Ohatrany hoe dia hampiasa ny saiko hikaroko izany ianao. Miala tsiny nanahirana ny sainao. Oay, efa iny nivoakiny ny olona tao amin'ny dokotera fa mahazo miditra ianao. Monsieur Rivo, mahazo mandroso ianao? Salama tsara dokotera. Miala tsiny fa taratara kely. Saingy ity zazavavy ity aza mbola tao alohako ka aleo aloha izy nihiditra. Ohatra fa tombola ianao ihany io e. Fa tsy efa nazava taminao ve ny teniko maly ry vazy a? Tsy ilaiko a ianao manelingely lahy ty ampiasana ty tsony. Rehefa misy ilainao ahy dia atsoy fotsiny a. Andray, niondrika sy tsy nahajery le zazavavy. Napiakariny mora ny lamba teny atsorony izay miendrika ho fony tenda mba hanarina ny lohany. Dia nampidininy ny solomaso mainty teny ambony andriny ary nitsangana izy. Dokotera, hijery ny fahasalaman'ity zazy ity afa toa hafahafa be ihany aho maly alina. Tsy haiko hoe sao dia ho teraka tsy tonga volana sanatria. Fa efa misy fahavoazana ve ny sainao ry vazy a? Mba tsy ampitrotra ny fahatezerako eto Masom-bahoaka eto dia lasa ianao mandeha any. Vao maly any mijery ny fahasalamanao normalina tsara. Lasa ho aho! Fa ahoana ary izao? Inona no mety mahatonga ny dokotera tsy mba miakatra be tahaka izany? Zandry ny ve sa mety hoe avy n'ity zazavavy ity ka mahavita miteny an'izany izy? Ieny ary dokotera, izay fa lasa miantso anao ihany ary misy fiovana. Andray, mampalahelo ahy ity izy. Mila tsy ho zakany raha ny maso efa nitatao teo amin'ny masony. Ninino ny sakanana fotsiny tsy ho raraka. Tsy mety kosa ny nataon'ny dokotera ka. Ninona fifandraisana eo amin'izy ireo tokony tsy hanao an'izany ety masoko izy. Ka inona mbola ihananao eo ihany? Lasa ho aho! Ka somba misy vola ataoko saran-dalana ary alohany aminao e. Tena tsy nitondra fa adiniko ilay izy manko. Maika fotsiny mantsy aho vao taitra dia namonjy anao taty. Sabotsy koa androany e. Ka sao maraina ihany ianao no asa. Aza mifanala baraka kely a. Iny mahaizina amiko izao ka natsipy ny dokotera ilay vola 2,000 ariary dia niraisiny. Andray, fa foninona loatra ary ny fon'ity dokotera ity e. Ny tsy fahalalam-pomba sy ny tsy fahaiza-miaina dia efa tsenjiko taminy, fa ny zavatra ohatr'izao kosa tena mahagaga. Misaotra, veloma tsimba, dia miantso anao ihany aho rehefa misy fiovana tampoka. Ohatra, miala tsiny Monsieur Rivo fa tena lasa tsy sainiko hoe ay moa ianao milako. Afa-baraka marina. Zany miala tsiny dokotera fa tsy avetrany dia niditra fa mbola niandry anao tetiko. Ka mandrosoa ary. Miala tsiny fa sendran'izay zaza raha tsy taizako. Na zany azy e. Mahery loatra ny fiteny sy fihetsika nasehonao azy teo dokotera. Zany le zazavavy kely raha tsy nandraingiraingina palahelo no nahita azy lasa. Efa fomba nireny ny mody manao mampalahelo ry Monsieur Rivo a. Raha tsy zany ve tondra voaka sady nefa vao zaza vao maly. Ny ray sy reny mihitsy ny fototr' izao kosa ry dokotera. Matetika ny zaza no efa randrihatra. Manahirana e. Efa tsy hitantsony izay tena meloka. Fa reto aloha ny fanafodin'ny Madame Riny. Arao tsara ny toromarika rehetra. Aza atao misy diso fa sao anahirana amin'ny andro raiko. Tena mba miavaka ny toetran'ity dokotera ity ka. Toa olona tsy mivaky loha zany. Tsy ny sainy hoe nisy akory reny tranga teo reny. Azonao tsara ve Monsieur Rivo le resaka lazaiko aminao a? Toa variana be zany ianao ko.
Eny dokotera, misaotra anao, tsy misy adino reto ka andao ary fa so maika ianao e. Za koa andeha hijery marary vetivety any amin'ny chambre hafa de tongava zo ny andro ray e. Atsomelo ihany ary rehefa misy fiovana ohatra. Fa tsy miverina ty tsony moa zany zay. Ohatray, saika adinoko. Mila manao fitarafana indro tokoa ka ianareo ko. Zany hoe any amin'ny sasan'ny volana any ny ray ary mamaraparana any kosa ny anankiray farany. Eny ary dokotera, misaotra indrindra. Andao ary. Rivo, fa nanino ianao? Fa efa nifosahady nga ianao? Ie. Mbola vao amin'ny 4 sasany maraina anie zao riny e. Maninona mora mbola mamitsaka ao am-pandrianao lo e. Ka tsy mahita torontsony ako. Sady nanofo ratsy be ato io ka. Tsy azoko mihitsy ny hevitry ny nofoko iny Rivo a. Toa mamperitreritra be zany. Ohatry, fa nofo takiny ahoana zany malasa sainanao zany e. Tsy zany hafa toa hoe eo am-piterahana zany any mahita tovovavy manao akanjo fotsy lava be eo anjoro-trano Rivo a. Mitarina mafy zany izy ary fenondrany akanjo anaovany. Mitrotro zaza izy dia rehefa nanatona azy dia zaza efa mangatsiaka sy tapitrina ny hitakorakofany lamba. Taitra tampoka avy eo. Nofo ohatran'ny nofo rehetra ihany re zany a. Mandeha loatra koa ny sainao ka. Rivo a, ka mifanatsahana tamin'izany anie ilay nofoko talohany naterahako faran'ilay zaza tsy azo iny e. Izany ny atahorako mafy. Mbola tadidiko ka. Tovovavy tahaka izany koa no lazainao fa nofisinao. Saingy toa hoe voatonany fiara ilay izy nefa mitondra voky efa teraka. Taitra mafy ianao raha nahita fa za ilay mpamily nandona azy tamin'ny fiara. Ka izay mihitsy anio ary Rivo. Rena, vokatra ny sainao hiatrika fiterahana daholo izany rehetra izany e. Tokony efa ilamina ny sainao. Tsy ho ela intsony ne dia ho avy ny septambra haterahanao e. Eny Rivo a, sady dokotera tsy mba koa ny nanome toky antsika fa tsy misy atahorany. Ka efa miresaka ny dokotera izay ihany ianao. Hafahafa ho ahy ny dokotera iny. Zany ve dia tsy tsikaritra ohatr'izay ka. Tsy azoko ny tianao lazaina. Kizaniko. Ka sao dia resaka fahasarotam-piaro amiko indray ary. Tadidia fa zo ny dokotera tsara neny misafosafo matetika satria asany izany. Ianao koa tsy misy idiran'izany Rina. Ny toetra no tiako lazaina aminao. Toa tia vola be sy tsy lamboto fihetsika izany ny fijeriko azoko. Andray kosa Rivo a, fa ngamo rehefa hoe vatambatana sy tia mivazivazy ny olona dia izany no tsaranao azy ka. Raha mahakasika ny hoe tia vola indray dia iza moa Rivo ny olona tsy tia vola? Ka efa tafahoatra loatra ny azy Rina. Jerenao tsara. Nanao konto mihitsy aho maly ary nampitovy ny vidin'ireo fanafodina sain'ny vidintsika sy nohaninao. Latsaka ambany be ny vidin'izy ireo rehefa nanontaniana tany amin'ny mpivarom-panafody. Sady amin'izay indray fanafody tsy dia ilaina firy akory. Fa lasa dokotera indray nga hono zato rivo dadanitokina kely ka. Tsy zany Rina. Efa vola be anie izay lasa ny dokotera tsimbatsimba anao izay e. Ary efa mirarakopana mihitsy aza. Ka rariny kosa izany Rivo a. Asa ny mareny sy fantany tsara izay vola tokony miditra aminy. Tsara avokoa fa marary sy olona mila tsaboana ary teraka tahaka izao ny maka hoany e. Noho izany dia karazany hoe vidina any izany rehetra izany. Izay marary andrianina hoe fitenenana ko. Ianao koa ty tao miaroaro be azy zaniko. Sady toa tsy azo andatsahana mihitsy. Rivo a. Inona? Mpapivelona ny izy ankoatra maha dokotera mpandidy azy. Noho izany dia lafolafo ny sarany raha vao ao aminy. Iny resaboly iny eo ihany fa mitoetra mihitsy ny mahagagako. Fa ahoana ka? Raha ianao no nahita an'izay fihetsiny tamin'ny tovovavy iray izay tao androany dia gaga ianao. Fihetsiny? Dia tovovavy ahoana koa izao no nampiarany an'izany fihetsiny mahataitranao izany ka? Ka amik'izany ianao eto akaiko ary. Dia raha kofy ihany ty lambo ty fa mangatsiaka izany rivotra izany. Oay, eny marina. Ka omeo toerana kely ary ahy e. Dia toy izy ny resaka ao? Ka izao Rina. Za ilay niverina nakafanafody tany Malomaraina iny dia nisy tovovavy izay. Asa sahabo 17 taona nohany iny angamba. Efa be kibo be tahaka anao izao. Neveriko fa hisafy sy hijery fahasalamana ao amin'ny dokotera izy fa teo alohako. Nalefany aho niditra fa mbola miandry olona hono izy nivoaka tamiko dokotera.
akory nefa ny agagako fa ny famaly salan'ireny hoe mpianaka na olona mifanakaiky ireny izy ireo zany ve zany e ary tena nanao teny marary mafy dokotera tamin'ilay zazavavy ny fiafarany aza moa dia natsipiny le vola 2 ariary nangatahan'ilay zazavavy atao frais taxi hodiny ary tsy niraisiny mihitsy io zazavavy io ka aminao mety mpifaninana zany zareo ka raha nataony eny aloha dia efa azo lazaina fa mpianaka fa raha ny fetsiny ohatra ny mpifankatia izany io indray rivo sy ny fijery mihiba loatra fa dia faikan'olona mihitsy izany mifeveranao an'y dokotera io ianao mihitsy koa ny tsy azo lasana momba ny dokotera fa avetrany dia miakapofona fomba miteny ako ka marina koa zany izy nylazaiko anao izany ny anao efa fankalana ny dokotera mihitsy io any rivo ny dokotera mahay mandidindrindreto ary betsaka ny milazan'izany fa tsy hoe zare mahaiziko nahoana ny nafoko ny zanako sy ny sahany ny fahatongavany ka andray kosa indray efa fantatranga ny antony vokatra ny tsy fahasalamako atr'izay indry rivo ary aleo ianao hikarakarako sakafo ka raha ianao nga mba nitondra n'ity zazakiboko ty dia tsy nisy nasamy hafa ny endrika ity zazy ty an'ny dokotera tsy mba halanao maiziny io mihitsy rivo inona zany mba hitany tsy hitovy amin'iny mihitsy ny endrin-janako ahoana mihitsy moa eny ay mba vazivaziny ay manjosana manaka dia mazaho toerana eny tompoko mialatsiny tonga arivariva tataperanoko tsy maninona e zany anaka ka inona ny vaovao anao izay ka ngamo tsy efa fantatrao izay tokony hatondian'izay olona manitsaka ny tokoa nambaravaranao tatabe sao everinao fa mpilalahody ary ana mpimazy kala kely azafady raha zay natondianao ato amiko dia diso ianao fa ngamo tsy izay no alalan'ny olona anao ka diso ahy ianao sombinaiko tsy primasy na mpilalahody araky ny everanao azy ho an'ny olona magato amiko dia mahafantara tsara fa mpijery vitana sy mpijerikandro ary mpanalahody ratsy sy mosavy ary fa havalin'ny asan'ny maizinako ianao kory tadabe dia efa matsikaiky mariny zany rikala kely inona moa mahasamy hafan'izany amin'ireo voalazanao teo aloha ireo ko tsy zafiany ny leksisy tsy anaka tsy mpanao fatidra amin'ny satana velively na mpiantso razana fa nomezana manokana nomelena ariara izay alalako no avy ny tsirairay raha mangatakamboko ny alalan'izany izy ireo tsy misy azoko atao nefa raha sendra ny sampona sy ny ratsy izy ireo fa dia mampitandrina azy fotsiny sisa no azoko ambarako karaha zany ry dadabe dia tsy havaliny ilaiko mihitsy ianao omeo lalana andrasalorokala kely fa iray sa rononareo ny tonga ato amiko otry fa jamba nga inao tsy mahita ary dadabe eny anaka maizimaizina koa ka tsetsikaritreo ny masokoroa izay fotsy tsy mahita koriko andraikako efa reka jamba ianao ty zay loza raha napoziko izany tsy nakaty ataoko ahoana ny angataka fanampiana amin'olona efa osa jamba tahaka anao ty nanorovoana koa ilay olona naniraka ao akaty aminao ka sombinaiko ny mazoko ny jamba fa ny sofiko kosa mbola maheno tsara ka ary manana fanomezam-pahasoavana manokana ahitan'izay miafina rehetra any ambadiky ny fahitan'ny olombelonako to ka manina ary ny tsy hitanao fa za rehetra ny tonga ato aminao fa tsy roa izany diso ianao misy aloka manaraka anao foan'io sombinaiko ary vehivavy toanao ihany misalotra lamba mainty izy ary manako tava tsy aiza izy izao amin'izao fotoan'izao fa atatrano ary manaraka anao lalandava ory dadabe sao dia milaza loza ary ty ianao tsy ambaratelo mafy ato anatiko izao nankenesako aty aminao izao ka iza ny olona lazainao fa niaraka tamiko nakaty izy ianao ary maninona tsy misaraka amin'ity zazavavy mandidy anao asa manaraka azy tsony ary
aza manisy olana ny lalany akory otry fa adala vitiranga-ty e iza no itenenany mafy eo to mampatahotra ty izy ka zaho anaka mahaza hotoerana aloha ianao azy ary aza mihevitra ho adala fa mety eza aloha iainony zay lazaiko ka to mampatahotra ty ianao raha dada ka marina tsy mampivadimpo ny zavatra nylazainao teo mitondra voka neza io ka sao dia sanatria misy fiatraikany amin'ny zaza ato akipoko ny fampitahoranao ahy eny anaka mahaza hotoerana aloha ianao ary aoka ianao eny tsara n'izay ambarako rehetra fa misy fanara tsy manaraka ianao hatramin'izay nitoeran'io zaza ao akibonao io inona tsara hoe tompoko zany re anaka fa inona mihitsy ny tianao atao e asa mora testre raha tongetra ianao dia tsy hanoro voananao le naniraka anao nakaty fa hita ny familay ianao azonao ambaravy eny anaran'izay olona naniraka anao akaty ka fa inona rety lazainy ty lay antitra ty e dia ho lazaiko va hoe ny nitoralisiny naniraka anakaty mba hamany olonako sy anakeny dokotery tsy mba rainjanako any ambady aho nefa kay tsy zany velively ny zava-nisy fa zavatra hafa mihitsy no haintirangaty to mampatahotra azy amin'ny filazany dia andeha ka lany andro fotsiny nefa aoka ihany raha manahirana anao ka aza tsinonina koa fa ezahako tsy fantariny izay naniraka anao ka mandainga sy manoro voana raha dada izay naniraka satria ka zany no izy e tsy afaka many olako akory ianao zany to zavatra hafa mihitsy ny lazainao vao tonga tatya tsy ilay nampanantenaina tamiko tsy anaka anafaka ny olanao aka misy zavatra fahafa manatrika eto amin'izao ory izao izay tsy hita amin'ny masonao mihiratra fa tazany maso-tsampako ohatra dada sao dia anao izay akana vola ty amiko fotsiny ary ianao ty tsy hirikala kely a tsy mila n'izay volanao akory ana dia kely azo ary tsy mandray saingana manome moanao tsy laviko vidiny fanahako anafaka anao eny amboniny fikejany zato fanasy avelo raha tsy mandidina anaoko ome lalana andefa to hanampiny olako indray zato filazanao ry dada ranoko ohatray marina mandidina anao ny fahafatesana anaka inona ie misalovana ny anjaranao ny aliko ny tevana mainty fahavalo ny fahavelomana zany eniko miterino zany mihitsy ny toromaso mandrakizay ao anatin'ny farian'ny fiainana tsy hitanono andray finina daholo izany lazainao zany e manao izay ampatahotra mihitsy ve ianao e ombe ho alo ny tananao ho raisiko ary aza manana iah ianao anaka mahalasa saina ty rangaty ka nefa sao dia mba misy hijereny no avika any izay lazainy fa leo atao e ka indro ary ny tanako e dia lazao azy mety mbola ho aviko dia lazao ary raha nanankohonana vanina sy ketrika hiaraka amin'ilay raha injanako any ariana any mamay be tahaka ny vainafo ny felantanany ranga lehibe ty fininy mafy ny tanako akavi sady momonina hafahafa to miantso fanahy zany izy atoanevitra any koa maizina mampatahotra sy mampivarahontsana izany mahita reto jiro maizimaizina sarara mirehatra reto miampony soratsoratra tsy avakiny ety seroa zay kely saina sy marivo salosana dia tafaropoka so ihany fa andraikandrana fotsiny ny andriry vasiny nakanesana so ihany fa andraikandrana fotsiny ny andriry vasiny nakenesana taty ratsy zany efa voajony sy voatazona ilalaoto ratsy ny fifarany nefa ne izy toena namafy fa tsy mpanao an'izany e losy misy alika fahafy zany ny manaraka anao ato izy amin'izao fotoana izao fa tsy mety miteny vehivavy ranjanana sady masika endrika io mitrotro zaza marobe voateraka io ora dada aza milaza tsangatsaman'orana ianao fa raha zay indray a tsy voarebirebinao amin'izay fandemen-tsainy izany ary avelao ny tanako dia aleo a andefa lany andro fotsiny eto aminao eto tandre manaka mahery vitana loatra ianao ka nitoera amin'ny fanahy ratsy fahavalo inona zany e izy lay antsoina hoe reniny abibina sy ny fahavetavetana
ary manaraka anao mandrakariva izy isitina n'izay fahasambarana sy filaminantsainanao. Tsy amelanao izy raha tsy ho voaviravoreny ny vatanao amin'ny andry-toerany zaza ho kepinao io amin'ny fahavelomany. Zay tsy ho ela intsony fa amin'ny fahavalo ny volana septambra ho avy zao. Avelao andeha dada fa tsy izany no nandrasako eto aminao sady toa mampiorikoditra fotsiny ny filazanao ka zay fa lasa andraso aloha afarako ihany ianao anaka mitandrema ianao fa efa tombotra ny fotoana. Mirediredy fa mbola izy dokotera Tsimparivo efa marary mafy ane zahy efa ho adin'indray zay ny andritetsitra nefa izy mbola tsy hita foana. Tsy haiko Rina, efa niezaka ny antso azy tamin'ny telefona fa tsy mandray mihitsy izy. Fa lozina koa ary zao izy nefa efa nanavatra mihitsy hoe izy ihany no tsy maintsy mampiteraka. Zao efa tonga le fotoana mbola tsy hita ihany izy. Marary mafy arivo mila tsy ho zakako izany fangiry firena to Ampianjaza zany ka aleo ary mitady dokotera hafa Rina, sady efa atao amin'ny hôpitaly raha teo koa tsika ka tsy hitako anisy olana amin'izany. Arivo matahotra fa sao dia tsy ho tafita indray ty zanantsika ty olo-kafa mampivelona. Dokotera Tsimba ihany tsy maintsy mampiteraka ka ary tsy maintsy didina ho izy fa tsy hiteraka ara-dalàna akory. Izy ary ty dokotera Tsimba endrasanao ho teraka eto ihany ianao nefa izy ty tsy hita akory. Miala tsy ndrizy mivady mbola nareo olo-kafa dia tsy hitako nareo ko efa tombotra ty izy. Efa niantso anao foana teo dokotera fa tsy nandray telefonina mihitsy ianao efa adin'indray sao zay ny teto. Arak'izay nilazaiko anareo teo zay dia mbola nandray olo-kafa ho teraka koa io mbola vao mety jaza koa izy fa lay mpitsabo-panampy nanavatra teo fa efa nahita nareo mivady ny andro tetoniko ny telefoninako raha teo mihidy ao amin'ny birao. Misaotra n'Andriamanitra dokotera, soa fa tonga ianao. Ka aleo ary jereko ianao madame Rina, ohatray tena efa akaiky izy zany tsy handrela tsony tsika fa tsy maintsy didina zao dia zao ianao mandrosoa ary ato amin'ny efitrato ianao angamba misy rivo indraboko kely vidinety fitaovan'ireto fa lany avokoa ny tato ampiasanako bandy dia compressy maromaro ary reto fanafody reto. Dia aiza dokotera nahitako an'ireto amin'izao andro alina izao mariny efa ho amin'ny 7 alina anie izao ka nitondra fiara ihany ianao maninona raha mijery farmasia mpiandry raharaha aloha fa angany ianao zay tonga dia androso ato amin'ny efitrano fandidiana. Tena mba manaonao foana izany raha dokotera ka efa voasoratra tao anaty fitadidiana fa mety tsy ohatra androany 9 septambra niterahan-drina nefa izy indray tsy vonona nefa ny dia efa vola be tsy toko tsy firoana ny mena azy etrehana ny sofiterahana izao aleo faingana aloha mijery an'ireto ka izandray izany izao no ahita farmasia mpiandry rara marina raha tsy eny an-tanina renina vo izy. Tsy hitako ty izay atao na dia nanao izay farahiriko ary tsy tafita indray ny zanak'izy mivady nanomezako toky azy ireo fa tsy maintsy ho tonga soa. Afa-baraka marina efa vola be tsy toko tsy firoana nefa ny lanin'izy ireo nitsaboana tena taty amiko nandritra izay fotoana izay. Dia misy tokoa ve ny olona tsy natao ahazo zaza efa fa nitelon'ny zazana terana izany zao ty tsy tafity ty indray. Madame Rina mivady zay miandry fatratra nyity zazy ty. Inona reno ataoko ivazy nefa tafita soma tsara ny zanany ajambadika azy. Ny olona tsy tokony mbola nanjanaka indray ty ny mahazo fanomezana fa nefa ny andro fatratra to mana tena vasoka ary nanahoana tokoa ary ray vazy efa nahatsiaro tena ve zay izy. Somary sarotsarotra ihany mantsy na dia raha ny tiako aleo ejereko any
loza miandry any laratsy mba raha zao fandehan-draharaha zao. Nampanantenaina tsy nahazo fa nakiviana na foy atody. Aleo tsy mivoaka ny andala tsara any fa manitsy eto amin'ity hevitra ity fa so tratra ny fanontaniany misy arivo mahakasika an'izany nefa miandry ao amin'ny lalatsara ao. Ary maninona raha mpifamadihako ireo zazy ireo hoe ny maty omena ny vazy fa ny velona ho azy mivady. Sady nga misy mahalala an'izany afa-tsy zahariry ka ireo mpitsabo sasany tsy afaka nanatro maso an'izany fa zany lehibe ato ary vitako no mitazona an'izany tsy ambaratelo mandrakizay. Amin'izay fotoana izay tsy olana ho atso ny vazy sy ny zanany ary ivany ny olana aminay sy vazy. Tena hevitra mety mandresy lahatra ny vazy fa maty ny zanany zao no olanako. Solo fa mbola tsy nahatsiaro teny izy. Hafahafa olo raha sasana nankinako ny fahaterahany teo ny zavany tranga. To natahotra zavatra rano no mantsy vazy teo ampiterahany. Lazainy fa misy aloka manodidina azy zany ny aleo hiditra tokoa. Oay, fanankaiza raha sasy tato. Sa lasany ambaniny tondran'le zazakely. To mbola eo akaiky ny vazy tsy mahatsiaro teny io le zazako. Antray, de zanako moa zany ty zazy ty. Enao ndray ry vazy de tsy ataoko anakorotana ny fiainako zany ary tsy olana aza ny fahatongavany ty zazy ty fa ho vahaolana ho ako. De aleo zany ampifamadehana amin'ity zazy efa mangatsiky ty. Sady samy vavy kely reto ka tsy misy olanako. Tsy misy mahatsikahatra raha teo koa hoe nampifamadihako. Aleo soloana avetrany ny akanjony. Na raha sazy aza tsy alala velively an'izao zavatra zao. Rehefa jerena tokoa tena tsy de hita aloha amin'izao fahakeliny zao ny mahasamy hafa azy roko. To mitovy zany. Aza omena tsiny ary sombinaiky tsy nampoziko amin'izao ataoko zao andefa noavinao amin'ny fianakaviana azo antoka ray fa tsy sanatry amarina ny fiainanao amin'ny oreninao tsy tokony mbola oreny io. Zay andray de aza mitomany tsony retsy aleo amin'izay apetraka tsara eto akaiky ny vazy ety ty zaza efa mangatsiky ity de ity hoentina fainganany amin'ny Madame Rina. Oay, fa to tapaka tampaka ny jiro. Ohatry tsy mampino zao ka ngamba tsy misy mpamatsy herinaratra ato amin'ny hôpitaly ka zay fa niverina ka. Ohatry inona ry ty hitako ty? To ny vandravandra be tampoko vazy ny jery any efa olona tsy nahatsiaro teny izy teo. Tao anatin'le fiverenan'le jiro sy hazavana teo avy hatrany de vo maso be mivandravandra ny tazako. Vazy, fa naninona ianao e? Ohatray marina. Fa to mifidirika fotsiny izy mijery amby zato masony mampatahotra be. Aleo hitsapaina. Mbola miaina tsara ty. Io fanteny. Oentina hoaiza zanako avelao. Tena tratrany amarina. Hitany teteh tanako ty zazy ty. Ary vazy tsy zanakao ty fa zanako nikafa. Zanako io manapitsaina akaikinao io mizanakao e. Tsy azo le zaza ary vazy maty. Zao mivokatry ny tsy mbola tokony hareny anao. Maty le zaza. Tsy vaninao mpandaingy. Zanakiny atananao efa tsy maty zany. Meoaty zanako. Anahirany ty. Zanako. Tsy misy mihery taminy avokoa ka ny zavany seho teo. Zanako.
zanako. Rehefa sambo ratsy andrikala kely ity de aleo ratsy hatramin'ny farany a. Zanako. Ary aleo andrarahako pozina mahery vaiky ty sérôme mikorina mamelona ina amin'ity. Zanako. Anapitra ny hainao faingany ty ary ampangina ny vavanao ikombona mandrakizay. Vazy a, aza mihetsika aloha ianao. Inty ataonao zay veloma ianao ry vazy a, indray. ary akimpiomora ny maso hamonjy ny fahanginana mandrakizay. Tsy fany. Sa mila mijery ny zanako faraparany aloha ianao. Tsy fany ianao e. Andraso fa atoako ny masonao ny masony de mpanjiny tsara izy fa anio 8 septambra ny aonana ny mianaka voalohany sady farany. Zanako. Tso manelingelina ny fiainako loatra ianao ry vazy a. Andray. Efa ela no nitebiteby tamin'ny fosinao ka fotoanan'izao anginanao mandrakizay. Tsy fany ianao ry Tsimba. Veloma rahavako. Lasa zay mianaka. Ianao kosa mandihana mamonjy ny tontolon'ny fahafatesana. Zanako. Tsy fany ianao. Avereno zanako. Aleo izy anaraka e. Misaotra indrindra anao dokotera fa tafita soma tsara ny vahinkelinay ary tonga araka sy nendrasany ty iziko. Tsy misy tokony isaoranareo zany izy mivady a. Araka ny efa nampanantenaiko taminareo de tsy maintsy tafita io zazy io fa na zany aza misy hafatra mba tiako atao ihany a. Eny dokotera, mihaino anao zay? Mandritry ny 9 taona io aloha de mila mijery sy mitsabo ny fahasalamana ianao. Tsy mbola mahazo miteraka aloha zany. Ataovy tsara zay atao mombana ny fahasalamana rehetra. Eny dokotera, efa misy ty zanaka ity aloha kolokolonay tsara sy tezainay mandritra an'izay enitaona zay ko. Aza manahinao fa tsy ho tapaka ny fifandraisantsika e. Enao ary ny tena anara-mason'ny fahasalamana telo mianaka ary sitraka ao ko. Zany hoe tsy maintsy ahita n'ity zanako ty foana zany mandrakizay. Andray tominy misitakazy fa ny vitana mihitsy zany ny mampifamatotra anay mianaka foanako. To miampanga ty maso mipitrapitra kely ka to de teny zany izy hoe ny finoanao ny reniko ary vitanao no ny varotra. Fa atao tsy miteny ianao dokotera. Sitraka ao tsony nga ny ara-iasa aminay mivady indrindra amin'izao fahatongavan'ny vahinkelinay izao. Aka tsy zany ry izy mivady fa ny kasa de kisaka kely any amin'ny faritany ihany a mantsiko. Satroko tsy andao anareo nefa zay le asy. Zany ve dokotera? Zay indrindra. Tsy maninona e, zay mety ataon'Andriamanitra. Fa ho mariky ny hafaliana ao anatinay dokotera de indro atolotra mivady ho anao amin'izay le valisoanam-panantenanay anao vokatry ny fotoko ka raiso re. Misaotra ry izy mivady a, mankasitraka indrindrako. Kely ary iny fa tsarako ny tokony ho isy ry dokotera. Ny fo manolotra meniky ny hafaliana nahazo aza kely mafatifaty zay mantsiko. Andriamanitra rery izy mivady ny nanome fa fitaovana fotsiny ahy e. Ka mialohan'ny andehananao any amin'ny faritany dokotera, raha malalaka ianao de mba manasanao zay ary sakafo aminay a. Eny rery izy mivady a, mbola tsy zokony zany. Aza manana reo fa raha mbola eto a de hiaraka foana tsika e. Fa zao a dokotera. Ahoana zay madama? 7 septambra zany ny daty nahaterahan'ity zazy ty. Araky ny nahaterahany iny ihany ko. Ka tsy zany anie dokotera fa raha araky ny orany soratanao tato de efa mihoatra ny tamin'ny 12 alina izy niteraka e. Zany hoe efa 8 septambra zany. Zany ve? Vahatra tena marina tokoa zany ko. Efa 8 septambra zany fa aleo ahitsy ry izy mivady a. Ka zay anie, mbola reto le taratasy nomenao. Soa ary fa voajery meloko. Nefa raha ny tena tiako zao de mba 7 septambra arivo a. Fa ahoana ka? Ka tsy de azo azoko 8 septambra io ko. Mahery vitana loatra mantsy io ny zaza teraka amin'ny io daty io ary tena misy fanaratsy manaraka azy mihitsy. Ny ara-teraka taminy zany fa na io ary de mielo eny foana.
de tena mety mitombona ve zany? Ivazo koa mantsy teraky ny valy septambra raha ny fahalalako azy. Zany hoe iray daty nahaterahana zany izy mianaka. Loso zany marina. Hafahafa. Mba mifazandray ianao rivo dia jereso za zao a. Za tena reraka be zany ka. Ohatra tena matory be rivo marina. Kambo koa zany. Le za zany efa mika mitomany be tsy reny akory amin'ny efitrano any. An'olo hitsangana mihitsy ka. Zany efa zany tena mbola te atory be. Tono koa tena tsy namana mihitsy ka. Ohatra fa rivotra vaizako ary zany mangatsika be zany. Sa misy varavarakely misokatra any. Aleo hoe jerena. Ary maty anga zany jiro ny efitrano nitokina kely zany. Ngaro ny fonondrivo. Efa lazaiko foana koa izy hoe aleo izy jiro mirehatra foana. Ary zay mihitsy ny antony nahatatra an'le zaza. Fa toy ny fonotanadana peny izy amin'ny varavarakely amin'ny efitra itokina kely zany. Sady maizina be ato zany. Lanitro fa izy io. Misy olona lava volo be mijoro tarafiny ny hazavan'ny volana avy amin'ny varavarakely misokatra io. Tena manoloana mitokina izy zany. Fa izy io tonga akanjanako izay nalaina ny terisetra Andriamanitro. Fa izy ianao ary zanaka ho aiza? Fonjeo Rivo! Rivo! Mio ahy zanako anaraka. Ny zanako Rivo! 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 Izy ianao fa ngany ianao fa misy mitady akakery ny zanatsika. Andriamanitro, fa inona re hitako ty? Vehivavy manao akanjo mainty be sady lava volo be manona mitokina mitomany mafy eo am-pandriana. Ny zanako Rosa, fa inona ny antony zao sady jereny ty izy raha tsy vakivaky be ny tavany. Zako tsara mantsy fa misy tarabolana mety efa ny aminy. Rivo! Rivo! Otry, fa ino ty ataony eto amin'ny tany eto Rina? Ary maninona ny sokafana be tahak'izao io varavarakely io? Fa ino ty ve adaly mangatsika le zaza? Rivo, sofa tonga ianao. Nakaiza le izy teo? Izy teo izy Nisy vehivavy nanao akanjo mainty lava be teo Rivo saika akanitokiny izy ary laza tamiko mihitsy hoe akanjanany io. Fa efa misy fahavoazana ve le raha matoty Mitsangana ianao teo tendao atory ka. Zazakely matory tsara io kotapainao indray. Tena nisy an'izany any teo Rivo so heverinao fahadala ary Tena kaizary izy misy inona zao io rehefa nampirehatra ny jiro tsy ny adalana nanokatra ny varavarakely zao no hita teo. Za ahoana nanokatra ny varavarana io Rivo ndao atory fa manaitra zaza fotsiny eo. Tena tsy adala mihitsy aka. Sa mbola nanovy tokoa ary tsy azoko ka. Efa nilamindamina aloha zay niasa. Herinandro sisa de dila ialo eto amin'ity hevitra ny fisako ty ary andeha hamonjy ny toerana efa nomanikeo any Manoro. Aleoko mihitsy mantsy ihany fa to tsy mety ny saiko mijanona eto taorianan'ireny zava-niseho reny ka. So ihany aza mba tsy nisy nahafantatra hoe
Zany ny rain-janako vatsy izay maty tato amin'ny hôpitaly. Ny tiany aloha ny fikako hoe tsy nisy nahafantatra n'izay antony nahafaty azy vokatry ny pozina nykoriana tamin'ny rano tamin'iny fotoana nahaterahana ity. Ny fantatra dia maty teo am-piterahana izy. Ny fianakavianiko tsy nisy na iray aza nanatrika azy. Zaza maditra loatra ny fiheveran'ny olona azy ka nareo ray aman-dreniny aza ny sitrobelonako. Sy tsara vita ny lara-tsimba fa tsy nidirana androa. Raha teo iny sady ny gadra no afa-parakan'izy mivady tamin'ny fampanantenana ny atody tsy foy. Sofa ny fanindry tamin'ny nahaterahany madame Rina ny nahaterahany vazy. Lasa fanomezana ho azy mivady zany ny zanako. Aleo tsy misaina an'izany fa manimba eritreritra ka. Ohatray, fa iza koa zany olona mbola any ambany any zany? Mbola ao amin'ny morokao ary ngarafily. Efa mifolo ora alina zao hoe tokony efa lasa nody izy ohatr'izao. Nefa tena misy olona manakorotana zavatra sy mandeha mihitsy ao ambany ao ka. De ho iza ary? Aleo hoe jerena any. Ohatray, fa atao tapaka koa ny jiro. Sady matimaty izy zany velona de mipipika matetika. Nefa mahaizina be ty lala tsara makany tiako. Zay fa maty tanteraka. Ary tokony fiverina nefa mandeha automatika le groupe maty jiro hoe. Nefa toa tsy velona koa le izy. Tokony efa maneno mafy mantsy vao tapaka io jiro. De ho simba ndray ve? Tokony mba misy olona mijanona koa zany ato miandraikitra n'izany rehetra zany. Zao rangaty raha misy olona didiny zany de maty eo am-pandidiny io fa jiro tapaka. Ohatray, ary ny foany zany varavarana makao amin'ny tranopaty zany. Oy, fa ino? To sarin'le fanariana fako mipetraka ao anjoro-trano. Iza ny nanako diany iny? Rafily! Rafily! Mbola ao anganga? To tsisy mamaly. Aleo hoe arehitra indray ny jiron'ity finday ity. Ohatray, tena maizina be izy zany. Oy, fa avy aiza zany feon-jaza mitomany zany? Avao anaty tranopaty eo izy zany ka. Loza marina, fa iza ny nametraka zazakely ao hoe. Aleo jerena fakana. Oay, efa ino ny eo anaty boaty io? To mihetsiketsika ne izy zany. Sady misy lamba fotsy manarina eo amboniny. Tena tongo zazakely mihitsy io ka. Zanak'iza koa tongo mihitsy. Aleo alaina faingana ka. Oay, fa loza iny ny titako ty e. Ay, azakely ratsy tarehy be sady to efa mangana daholo ny vatany. Nefa to mbola mitomany mafy ty izy. Miondo mena izy zany. Jereo fa feno raha daholo manodidina azy. Ay, fa inona no aton'izao hoe toy ireny zaza efa maty andro maromaro ireny. Aleo faingana miala ato ka. Loza marina, nidy tampoka avy any ivelany indray le varavarana miditra ato amin'ny tranopaty. To mafivoaina be ny izy zany. Vonjy aho Rafily a! Voay e! Voay fa vao hidy ato a! Voay Rafily a! Ary nandray re zany any aorianako an'izany. Misy olona mamindra ne zany. Sady to lasa feno zavony zany ato trano. Sa vokatry ny atsika fampangatsiahana faty. Loza marina fa inona zany? Tsy te hitodika. Le zazakely koa to nangina.
matory zany zanako zany a ao matory aingana to misy feo be vavy makagina zazany izy zany efa hita niny fa iza koa vehivavy ao anaty zavina tsy tazana io to manao akanjo mandro fotsy be izy zany okizay de lava be koa ny volony oy mondrika mandray amin'ny fatin-jaza tao anaty porte izy de mandrotsorotsy an'le zaza atory zanaky neny fa izy io ary inona nataonareo mianaka ato tranopaty ane ato fa tsy efa ato ve ny efitrano natokana ho anay mianaka ary tsimba vasy fa enao fizaneniko miteny zany tsia efa maty ianao ka zay indrindra ary tsimba ianao zao ny makato any efitranonay trampaty ato izy ianao teo nefa inona mbola akenesanao aty any fa manofy ary avy sa mahita fahitana mampirikototra tsimbo mila anao ny tokantranonay fa mangatsika ane tsy fely lesy raha tsy tonga ianao mampalahelo ty zazy ty fa tsy mba afaka manonona dada fa manangatra ve ianao ry vazy tidiko ianao mba hiala faingany ato fa tsy toerana misy anareo mianaka tsoato efa maty nareo tsimba tsy mety mangina le zazany mila ny tena reniny andray fantany fa tsy zany reniny nampifanakalozinao maty sy mivelona fa inona re zao tsy mampino efa maty ianao omeo any zanako dia sorato amiko io zanak'olona tsy fantatro io ry tsimba so heverinao fa tsy tadito koa za tamin'ny 20 septambra tonga soa teto tany ny zanako fa nisoloanao nofo kely mangatsika ny vatany ary io no nampiarahanao tamiko aty amin'ny tontolo fahafatesana tsy mariny zany ry vazy lainganao zany efa maty ianao sy ny zanakao ary tsy tokony anelingelina ny fahavelomanay mbola velona lasa ianao mandeha any tsimba fa nirinao hatr'izay ny alako lavitra anao izay nanelingelina anao ary dia vitanao somora taminao nanavitra ny aiko teo ampiterahana ny zanako ho avy aminao ny tsy mety rehetra ary vohozona hitanay mianaka mandrakizay ianao raha tsy averinao aty amiko ny zanako dia aterinao any amin'ny tompony io zazy io mba fantatrao moa fa hitoeran'ny fanahy fahavalo izay ary mipetraka sy monina atao amin'ny vatanay izy mandra-piseho ny marina rehetra nataonao maty ary razako fa lozy inony zao ary inona daholo zany lazainy zany efa nilefina sy efa tototra any ambanin'ny tany ny vatany vazy sy le zaza tsy azo nefa dia nitongatra ny siosy nanaitra ny nafeniko rehetra ny fanahany tsy manofy afa tsy mariny zao fo aza le tsy lary tsimba tsimba tsy mino am'izao rehefa tsy mino ahy ianao tsimba dia leo asehako aminao ny tena tavaka esery tsimba ty manapina ty to faty lobe sady maditidity be sy mivoaka pipikely ny masony fonjy aho rafily foay afa maty azay niokandray mandeha vazy dia felo lalitra sy bibikely be da be avany ambavany ay narany miosondra fonjy ao arafily fonjy ao mangina be ny atao trano ato zany mifiry zao misivy maraina na akaiza ary izy mianaka to tsy misy olona ato rina aiza ianao ao ihany ve nareo mianak'izay tena tsy misy mamaly mety lasa nivoaka ve nefa navelany voabe teo ny farafarany
nakay zary aleo aloha hijery sakafo any an-dakozia fa anao na zany ka. Otry fa atao mbola mikorotana be any atao an-dakozia ato zany nefa tia niaraka ny votamiko izy mianaka fa lasay izaty so mba zany any amin'ny salon any ambony an'izany ary aleo jerena. Otry fa mitomany be any izany zaza zany nakay zary tena velan'ireo zaza. Rina fa hoany zao zaza zao navela rery aho Otry ary to tsy ato nangina tamika koa le feon-jaza henoko teo nefa dia fiato mihitsy ane le feon-jazany tomany mafy teo ary maninona koa ary no mivoty varavarakely ty ohatray fa tsy Rina very mandoalikery anjaridainy ry ary maninona eo ty izy to mandavaka zany ny fahitako azy. Rina fa inona no ataonao eo ary inona koa iny ampifony iny to hitikina ny indrotrony iny fa adala ve le raha matoa io ataony iny eny ny zaza nafaingana mety ny eny ka. Ohatray fa ino te ataonao Rina ary nafaka ataonao inona koa io jereny ty zaza raha tsy torana amin'ny tomany Andriamanitra fa ataonao inona ny zanako meo azy io zaza io tsy zanatsika fa zanaka le avelo masitra tonga amiko isan-kanina tsy mela fa efa misy fahavoazana ve ianao Rina meo aty ny zanako tena adaly ty saika aleviny velona ny zanako fa efa mitapy ve ianao ty zazakely tsy manatsiny io no alevinao velona eto an-jaridaina eto. Tsy hainao marina revo tsy hainao marina ny poeran'le avelo masitra isan-kanina ka mora aminao manadala eo jerenao reo rahatra mahazo vatako reo hitanao reo osa fa ino ny renirangitra sy dia akaikitra manerana ny vatanao reny Rina zao ahoana ny nazavanao an'izao zanao dala dia mandratra ny tenako fampahoriana ataon'le avelo reniny zazy io azy zaza efa maty efa lohany omeny ahy isan-kanina nono sy mitohaka ny nonoko ary manakitra sy mampijaly atako zao io zaza hoentiny io ny tena zanako fa tiany azy maninona zany tena lasa dala ny vatoko jereny tany ny fafehan'ny rasy lava be nohany na ninona koa ary reny ny tsitsikarotro ankeo lozano mivandravandra fotsiny averivo tsy efa porofo mitohaka ny tendanao ary ve zao zaza ihany ny adala aminao lazainao fa manofo sy hoentin'ny zavatra foana isan-kanina fa tsy hitanao favoriko Rina fa maninona ny nafeninao tamiko zao fahavoazany sainao zao afaka tsaboina ane ianao ay mbola zany ihany lazainao tsy afaka ninao mihitsy zany ianao rivo zany eo ampijalin'ny avelo ratsy isan-kanina noho izazy io Rina fony mbola voateraka ty zazy ty dia efa nananay ahy ianao fa mahery vitana izy satria teraka 9 septambra ary efa tao an-tsainao zany hoe itoeran'ny fanafahavalo zany izy aza dia misaina tahaka izany fa potika no avinao ary lasa miteraka fankahalana ao anatinao an'ity zazy tsy manatsiny ty akory zany rivo avelao ahy dia aza misaina akory izay mahazo ahy ianao fa ampy izay ary omeo ahy teny zazy ino alevitra fa izay ny tatavin'ny reniny miala tsiny ary Rina raha andray an'izao fanapahan-kevitra zao loza ho an'ity zazy ty ny fijanonanao miaraka aminay ato an-trano ka aleoloha ianao hiantsona dokotera andray rivo
tsy hitanao fa fiainantsika niny tany domdosa vokatry ny fisian'io zazy io e rivo a miangavy anao a ianao ny teniko tsy rina zao vao tsapako fa nisy antony daholony tsy nahasonao sasatra amin'izay andray ianao mihitsy ny toeran'ny fanahafaafaka tsy ambiny janaka zay zaza tonga dia maty avokoa ary zay mba tafita tahaka izao aza dia kasainao alevimbelona tsy vaniny ianao rina efa adala andray rivo vitanao ve no miteny an'izany amiko e sa anao ny tsy hino akoran'izay lazaiko eny re tady vao fantatra tsy ho elo zao ary aza misahirana koa ianao anidy any amin'ny adala fa raha mety aminao dia alaviro amiko an'io zazy io fa dia inona loatra reny nahazo andrina tampoka tahaka izao e aleoloha miala nenina ihany ka tsy azoko atao mametraka an'ity zazy ity amin'ny tsony no izany dia tsy maintsy atokako hevitra mety tsara aloha izy ary ity zazy ity tsy maintsy manaraka isan'andro any am-piasana jerena tsara sy mety ho fiovany izay vao miresaka an'izao amin'ireo fianakaviana mety angamba sao dia miantso an'ny dokotera tsy mba hijery ny fahasalamany ka eny fa nateny ratra mahazo azy io fotsiny azy mandroso ianao monsieur rivo ohatra salama ve ianao izany dokotera toa hitako reraka be mantsy ianaoko manao tsy metimety zany ako fa inona ny vaovao entinao tena lasa niova be ty dokotera ty lasa nahikely vetivety teo jere ty vatany toa lasa mifarirotrirotro zany ny volony amin'izay lava be tsy mety toa feno volom-bava daholo koa aza ny tavaniko fa nanenina ary nefa nety zao mihitsy izy ity teo aloha e ka inona va ny vaovao entinao monsieur rivo a mbola makikarakara kely ny taratasy rehetra ifindrako any manoro mantsy ako zany hoe andehanaingy zany ianao izay indrindra nefa tena mila anao mihitsy izay mivady zao ko fa mbola inona ihany ny ilainareo ary monsieur rivo a moa tsy efa vity izay nakininareo tamiko tsy are raha tsy lasa niova be na ny firesany aza ka zao dokotera ay ahoana alohan'ny andehananao dia mba mila jerenao kely ny fahasalaman'ndrina vadiko fa lasa hafahafa be zany izy toa manahirana ny ilaza aminao hoe lasa misy fahavoazana ny sainy ianao mantsy tsy manatraikefa manokana ny amin'izay saingy no ianao efa dokotera ny mivady hatramin'izay dia nanantona anao ihany alo fa maninona izy monsieur rivo a ka ianao andrandrana indray ve moa no hanafenana losola ary dokotera lasa dala ho any vadiko inona tsara hoe zany lasaiko anao zany e tsy zakany angamba le nananjanaka ka saika aleviny velona ny any zanakay e zany ho a sofa tonga tampoka fa raha tsy zany angamba dia asa zay niseho ka momba n'le zaza ve zany ny tianao lazaina fa tsy zakany ny taizazika zay indrindra dokotera ary nylazainy aza fa tsy zanakay le zaza fa zanak'olo lefa maty zany ny ka tongavanyireny isan-kalina izy zany e ary asainy mandevina ny ho zazy io foana hony zany hoe raha ny tena marina dia tian'le reniny ho faty zany ho zazy io vao miverina ny aminy tsy aza ampidirinareo amin'izany resaka izany ntsony hoe monsieur rivo atray vita izay ny aditiko mpampivelona ny tena asako ary efa vitako izay nataoko ka aoka ka aza mampiditra amin'izany ohatra fa inona koa ary tia nahazo andradoko ny valomainy tampoka teo ny endriny ary lasa natahotra zany izy ka aiza nefa zao le zazy mbola navelanao aminy any ve ka izy ny tiako any efitrano fa le zaza kosa natsaniko any amin'ny anabaviko ary alaiko any isak'izay mody zaho rery monsieur rivo hoentany amin'ny olona mahay azy ny vadinao fa tena tsy vitako mety arahandolo marina izy ka tsy takatry ny siansa takariny zany zavatra zany zay no azoko atoranao ka inona tsara hoe dokotera zany hoe inonao zany zay lazainy ka efa niantra tamiko koa ane zany monsieur rivo niantra taminao ahoana ka efa nisy olona tonga to amiko a mitovitoerana sy fahavoazana tahaka azy ary tena tsy vitako zany ndray aza ny saika maty mantsiko saika mibavoka ny marina teto aho raha tsy nahinanova resaka losa zany ve
de aiza ary ny tokony ho alehako dokotera? Ka tsy haiko izay nalehan'le olonako. To hoe misy rangaha lehibe zayony eny ambady fotsiny mahay mahakasika an'izany resaka fanahy zany. Tany reo no nanantona. Ary aloha zany hijery an'izay aho saingy raha azonao atao mba saika hindrana anao hitsabo ny ratra izay mahazo an'le vadiko. Tena mandraiky manafo mihitsy mantsy izy ao. Eny re raha mbola tsy lasa de mandalo any any. Zay fa omeko lalana aloha ianao monsieur Rivo. Eny ary dokotera, de miala tsiny na nelingelina. Fa inona re ty indray mitoraka ty de avelony vazy ihany ve tonga mamangy anjanany isan-kalina any amin'izy mivady ka mampahory azy tahaka an'izao mahazo azy zao. Tena tsy salasalana ka. Fa de iza loatra ary ny zazavavy iny de mahery vitana tahaka izao na de efa maty azy. Za zany mba tsy te hiaina intsony vokatry ny tahotra isan-kalina zao. Tsy androko izay elako eto fa tena miantra manaina ny zava-misy nefa tsy mampino. Zao alina indray ny andro, tsy izy zavatra be tisy io. Zay indray ry Andriamanitra, inona indray ny seho an'io alina? Aleo aloha miatrika izay zava-miseho eto ka zany miakatra avy any ambany zany indray izy. Loza marina, tsy hatrany tsy ampiasany ty fa tongany avokoa. Tsy salasalako fa na ny manoro lavitra any ary tongany foana rehefa ilainy. De inona nefa ny tanjony? Ny ilazako ny marina ve dia baboako amin'ny manam-pahefanana izay eloko anatoko? Zany aloha de tsy. Loza nakipa ny nifitry ny ray mandeha ilay varavarana teto sokatra ary feno aloka mainty be reny miditra ireny. To tsy vazo ty fa avelo hafa mihitsy. Raha matoa efa lehibe sady miongom-bolo fotsy sasaka no hitako. Fa iza indray ty e? Oh, kare toko. Oh, kare fa tsy zakako tsony zao e. Simba. Ohatray. Fa feo avay zany henoko zany. Avy any ambany. De vazy zany fa ty tao avelo nanokadalana fotsiny. Fa inona ny tiana ho ataoko e? Vazy aza ampirorona tahaka an'izao ka vazy mafy no zao mifangiry firinana ampitondrainao ary Tsimba. Nofo ato amin'izany ka nandraingirengy mafy. Mbola mafy nefa noentiko ankehitriny fa lavitra any zanako. Nomena olo ka fa ny hafa ty zazitiny nampandrona teo anilako ny aliny valo septambra. Inona rety natoraka hoe ty ambony fandriko ry vazy. To fatony zazakely efa nosy efa potika nefa mbola mitomany mafy. Inona ty e? Tsy mandry any amin'izay fanisiana ho any ianao tahaka an'ireo maty rehetra fa mbola manana hery tahaka izao ihany e. Mba fantatrao moa fa raha daty naterahana tamiko ny zanako ary mitondra ny vitana fahavalo mitovy amiko eo ambany fiarovan'ilay avelom-bavy antitra izay hitanao manoloana io. Noho izany de mila anjanako fa tsy mila io zaza efa maty io. Andray fa vandravandra be sy manatona isitona ny fofonaiko ty raha matoa mampiorokodiko ty. Tsy hoe fa bitsibitsika amin'ny sofoka izy. Leo aza zaza ny kely finosina famena vola velona ampanareo varana mahafafanina aminana finosina ho zaza kely totovy tany eo an-takona. Tsy mahavita an'izany e. Oh, kare tompoko.
raha tsy mavita an'izany lazainy izany ianao ry tsy mba dia voatery tsy maintsy manaraka hosolony a ary tsy angatahako andro tsony izany fa zao dia zao tsika dia hiaraka Iloza fa toa misy hery hafahafa izany ao anaty koa hoe maniraka andrandrana nyreto lamby reto ary anantona azy tsy ampivoatrano iantonako tsia dia amony tena ve asanatria okare tompoko mbola maminy eny miaina ka aleo fa ataoko izay andrahanareo ahy e tanterao ary e dia miandry ianao zahay ka maninona nefa raha ianao manao an'izany e manan-keranaovana an'izao ianao ka maninona no za nasainao manatanteraka an'izany vitanao nanao an'izany ka tsara raha ianao ihany manantanteraka azy ry tsy mba izay fa miandry ianao izay e fotoana vitsy moa zao nangatahako aminao anaovanao an'izany fa miandry anjanako fatratra eny ra tompoko tena tsy maintsy mila fanampiana mirano ihany ara izao tsy vitako niraka mpanaovina azy zany ka raha pitsy vo marena ihany dia ho andy zany misy an'le ranoko dia tsy maintsy aty ve zany fa olana farany amin'ny sosava miseho zao tena raha ny fahitako azy aloha dia tsy fahaferesan-tsaina ihany zao fa misy fanaharatsy eo ambadika mahagaga nefa tena hoana ny tsisy ehony ka inona loatra ny fandraisan'izao amiriana manokana ohatray ary be olona be any miandry eto zany e tena mahay zavatra ny malagasy ka manana fanomezana manokana ahafantatra ny zava-miafina raha ny feo henoko aloha dia tsy mpitsabolona ilay tantaranoko ato fa mpisehatra eo amin'ny tontolo tsy hita maso e manoro hevitra sy milaza an'izay tokony atao ka mandroso manaraka any e ohatray ny masoko ve no mandrorosa ahony e tsy dokotera tsimba ve nivoaka avy tao iny tena izy iny ka ny fiarany mihitsy eo akaiky ny ahy io ary tsy tsikatro raha tsy izy nivoaka avy tao a fa mba maninona tiako ary izy mantsy mahalala tsara nyity toeranyity satria izy ihany nanontaniako an'izay tokony atao amin'ny fitsaboana ny rina fa afy zao aleo hoe anontaniana teratsima azafady kely hoe iza moa azafady tena lasa koty fa inona nahazo azy e toa mitovy fahavoazana amin'iriny izany no fahitako azy tsy tadidiny tampoka nefa vovako maly izay no niresaka e zay ihany dokotera monsieur rivadiny madame riny e oay azafady monsieur rivo tena saika tsy tadidiko ianao marina ohatra ka nanahoana zao ny vadinao amin'izao monsieur rivo tsy mbola misy fiovana dokotera zao hitanao zao ho akaty amin'ilay natoronoko gaga ary aho hoe inona koa nataonao aty ka misy olona nijereko tatyako saingy tsy ato izy dia lasa vetivety fotsiny any taoko zay fa avelako anao monsieur rivo tena misy ambadiko zao mandainga le dokotera iny ary misy antony nanafenany azo zavatra zao aleo no hoe lahatra fa efa misaka ihany reto olona ka ny ahiko dia misy ifandraisany amin'ny mahazo an'irina vadiko zao aza hitako tsy karitra le rangahy iny ako dia tena tsy misy azoko atao akoatran'izay natoro le fanaharaty tsy valahary zany ko na dadaranoko aza tsy nahita valy fa laza fotsiny izy hoe ataovy izay asainy atao ary nanamafy izy fa masika sy tsy azo ifampirarahany io fa na mba avy antitra mpiany zaza teraka ny vary sy mitambo ireo indrindra fa reo efa noto mandry
raha tsy miverina amin'ny rariny sy ny tendry izay natokana hahatongavana izy ireo, ary ny tena loza dia mety hamoizako ny haiko raha tsy vita izay dia aleo tanterahany. Misy rivo koa iny tady izay ahafahan'ny vadiny eo ambanin'ny ketsan'ilay fanahy ratsy. Mino fa tsy tonga any aminy iny raha tsy elaela ka malalaka tsara zany ny fotoanako hakanakeriny amin'ilay zaza ratsy vitan'iny ho aleviko velona. Nefa raha ny fanazavany misy rivo tsy ao aminy anie ilay zanany fa any amin'ny anabaviny. Aleo jerena any fa raha tsy ao dia hindrasana ho alina ny andro no hakana azy ao. Efa midimy arivo koa zao ka sy ho ela dia hamonjy fidiny fa mahazo toromarika avao dadaranoko. Rehefa laketraka anaka miaino an'izay lazainao ary fanara ihany zany mifangiditra amin'ny rangahy tonga tety sy ny an'ny vadinao, mampieritreritra any mamantatra hoe inona ny ifandraikany. Tena gaga koa ara dada, ary misy ahiamafy ao anatiko ao. Saingy mila ny fanazavanao feno aloha mahakasika an'ilay fanahy fahavalo io. Tsy dia azoko tsara ny resaka ao teoko. Ka hainao tsara ahy. Ny fanahy fahavalo dia fanahy ray ny toetra sy nanankinana iambina andreo zaza teraka andro 7 septambra zay sokajiana fa mahery vitana sy mahery andro anaka, fa velona izy mahery andro ary maty izy mahery vitana. Zany hoe manana-pia manokana izy ireo. Olona telo zany niteraka 7 septambra azoko tsarako. Ndreniny zaza zaty avy fanahy fahavalo io dia ilay zaza mbola velona ary ilay fanahy ray tsy fantatra hoe izy ary avy aiza. Azoko antoka dia toerana iray, ora iray ary olona reny nampifangaran'ireo zaza ireo ka nahatonga ny velony mandritra ariko anjanany. Tsy takatro-takarina daholo zany da dada fa ny azoko antoka dia tsotra. Tanidomindosy ny vatiko sy ny zanako raha zany. Misy aliko ny fahafatesana meloelo ao aminay ary mitady handrapaka azy mianaka. Zany anaka ny tena marina sy tiako abidana aminao mivantana ka niana vondreo ny vadinao. Ny vatiko ahoana raha dada, ny zanako koa mbola eo. Ka misy fandraisany feno ary azo antoka fa iny rangahy tonga tetany laonao izay nilaza olana tamiko iny no rangory fototsy ny afo. Iny nanangana ny fanahy amin'ny maty ary mampitratra ny fahatezerany, ary izy no mahalala an'izay ao ambadiky ny fahafatesany zazavavy. Fa zazavavy ahoana koa raha dada? Rehefa miresaka tsika mianaka dia nandinika ahy. Eny raha dada. Zahay vao tsapako fa efa nisy zazavavy mitondra voaka teto nangatraka fanampiana tamiko ary narapana hafahafa. Nanambara taminy aho tamin'izany fa misy mpiazo mpanaraka izy ary le fanahy fahavalo zany tsy niverina tsony izy zazavavy hita te ariana ary inoko fa io ndreny le zaza tezainareo mivadry. Ary tonga akanjanana izy. Zay vo azoko. Zany hoe natakalan'ny dokotera Tsimba zany ny zaza teraka tamin'ny hoalin'ny 7 septambra io. Dia nakaiza zany ny tena zanako ka? Zay vao mazava amiko le fanahy ray tsy azoko sainina teo. Fa ahoana ka? Isa niteraka tamin'ny 7 septambra koa zany le tena zanakareo mivady, saingy tsy isa mivelona anaka. Ary nampifamatrihan'ilay dokotera zany araka ny filazanao, ny maty mivelona ary ny velona ho maty. Dokotera tsy vanina, ahita elandro any. Aika izany no anton'izao rehetra izao. Dia efa nafoko ny zanako dia mbola saika hamono ambadiko ny ray aho. Tsy manaiky an'izao kosa aho. Ohatray, ary nakaiza le zaza aza? Dia sanatry tsy noetiny ve?
Iny kosa fa nalay tao aorianany fiaraka, mipetraka tao amin'ny sezariana, ary aloha amin'izay loha miditra moramora. Asa inona no lazain'le ranoko azy tany fa tao milamina sy mitombo be zany no fahitako aziko. Androany no avy akany zanako ary Monsieur Rivo. Efa nafoiko anareo mivady iny fa tsy netiny reniny ka asa tsy indrindra. Tsy vitako tsony ny aina tebiteby sy ororo isan-kalina amin'ny fanakorotanan'ireny avelo ary iny. Sady raha araky ny lazain'ny ranoko ahy dia ny aiko no afo raha tsy vitako izay asain'le fanahatoko. Iny fa efa niditra, ary aloha amin'izay tsaitsaika hiditra no mivalaza le sarisary ndraiky. Rina, ohatray, fa inona re ty ataonao Rina e? Loza marina, sofa tonga fa ratsy zany efa nafoiko ianao. Tena nananto tena teto Rina marina. Rina, ianao ve ianao e? Rina, mifoaza ho ahy. Tena tsy nahatsiaro tenako vatoko. Ohay, fa inona kosa ny any ambany an'izany? Misy olona nanokatra mafy ny trano, so te tsy ho lahary zany. Aleo hampandriny etsy Rina dia hijery an'izany aho. Sady ino fa niverina ny sainy. Rina. Rivo, fa nanina ny naverana ho velona tahaka an'izao indray ahy e. Efa safidiko ny arivo ny andeha. Tsy vitako tsony ny miaina an'izao tebiteby izao. Raha tsy zany dia mandehana ilay venivelona ny zazy iny raha mbola te ahita eny ianao. Miangavy anao ahy Rivo. Aza dia miteniteny foana re Rina. Ary aza manahy no fa efa azoko daholo ny anton'izao. Ka tara loatra zany Rivo. Tsy Rina. Androany ny fotoana farany ahitanao ahy. Mila vitanao zany rehetra zany fa raha tsy zany dia afona mandraka izay aho. Oay, tena samy taitra zany itokina kely Rina. Aza manahy ianao fa ho avy eo izay. Vetivety a? Tsy a. Aza hoentinao hitakaiky takory izy Rivo a. Avelo lavitra any fa tsy zanako. Ny zanantsika ny efa maty Rivo e. Tsy ilay zanantsika ny efa maty izy ary isandreo mampitsala isan-kalina raha tsy vitanao izay rehetra izay. Efa haiko izany Rina. Saingy aza manahy ianao fa tsy misy zaza levimbelona izany eo. Tadio fa zaza tsy manatsiny eo na mahery vita anazy. Anjarantsika eo matoa tonga eto anilantsika. Hokolointsika sy ho be azy na ary tsy avelantsika ilika ny fiarahamonina izany izy. Rivo a. Ahoana? Aza mahafiloha tahaka izao ianao ka. Iady amin'ny fanoratsy. Rina, endrasy vetivety eo aho. Oay, fa atao dokotera ty hitako ty. Ary ataonao inona ny zanako e? Zanako? Tsy misy zany a. Zanako ty ary zany rainy. Olona tsy mena taranaka tahaka anareo zao tsy mendrika ny ray aman-dreny ry Monsieur Rivo a. Tonga hakan'izay nampindramiko taminareo. Efa misy fahavoazana ve le rangahy ty e? Haiko tsara ny antony angalanao an'io sasy io fa vokatry ny eloka be vava nataonao vao amam-bolana vitsy zay. Zany e. Ary eo ka zava fa tsy ho ela dia andray mivalinasanao ianao. Haiko nefa ianao nanapitra ny ain'ilay zazavavy izay bevokanao e. Mitsinjoko indray andro iny tonga tany aminao. Tadidiko tsara fa raha idatin'andro iterahany izy sy ny vadiko izay nampanantenainao fa azo zaza rehefa avy ny tsetsafinao nandritra ny taona maro ny volanay. Nefa dia efa fantatrao zao fa tsy azo zaza mihitsy izay. Vokatry ny aretina nahazo andriana vadiko moa zany. Na raha rotonao ny fahatsoranay ka rehefa tsy azo le zaza natenainay dia nampifamadianao ny zaza izay nateraka le zazavavy tsy manatsiny ary nitaperinao ny ainy. Fa
iza moa zany ty ianao no miseho mahay sy mahalala ny marina tahaka an'izao e. Ary efa nitotovoko tany anie zany rehetra zany tsisy alala nefa de tsy nisy niafina taminao. Dokotera Tsimba, iverinao moa fa tsara tototra ny zavatra nataonao de tsisy alala. Ndrisy fa nitsangana hatramin'ny matina ny ao an'izany ary nanam-pirofo fa isan'ireo tsy mendrika ny velona ianao. Zao raha ngaty ka zaza tsy manan-tsinino andeha alevom-belona vokatry ny fitiavam-bola sy fitiavam-boninahitra ao. Monsieur Rivo, ahoana e? Ka mamy aniny miaina e. Ataovy eo amin'ny toeranao. Ary efa fantatrao ihany ny marina zany manambara fa zanako ty, zanaka isy vazy ary izy no naniraka anao an'izao. Raha tsy vitako zao de hijaly ny fanahy ka romay any amin'ny farimy rehatra fo. Dokotera, elikupaboana mody rariny ka tsy hitsangana ho fahavalonao akory ireo maty ireo rehefa mifona aminy ianao. Tsy teo foketra ny fanahy fahavalony fiainako rangaty ary tsy ho lava resaka fa avelao de atao velomany zaza ny raminareo mivady fa aty asy vazy. Mandidy anao tsy hivoaka n'io varavaran'io akory dokotera Tsimba. Raha tsy zany de ty basy atanako ty no anoritoro ny lohanao. Ka ahoana? Alefaso e. Raha isan'ireo mahery fikendry tsara fitily ianao Monsieur Rivo de tsy avokory an'ity zaza atanako ty saingenoko fa tsy isan'izany ianao ka amela malalaka hivoaka ato. Tsy alio ve ny tanako ny oson-draka meloko e. Toy izay ny anao tsy manatsiny. Dokotera, nimiko tsy nampifantarina anao na de ny asako aza. Polisy tsara ofana rehefa zatra ny ady tahaka izao. Miala tsiny aminao fa voatery andefanao any amin'ny vato tsy mifody. Zay ny zava-niseho somarina rina. Tsy napino nefa de zava-misy ary isan'ny tsinino nefa de valaketraka. Azonao antoka tokoa ve fa tsy zavatra fafisy intsony amin'ity zazy ity Rivo? Rina, mahazo matoky ianao. Efa nandalo tany amin'ilay tantaranoko ary nilaza tamiko izy fa efa mahazo mandry tsara sika. Afaka manala ny fanahy mialokaloka amin'ity zazy ity tsika ary hanala ny vitan-dratsy izay babeny. Andray, mampalahelo ty zazy ity Rivo. Saika nizaka ny zavatra mangidy indrindra. Sofa teo ianao nahery saina sy nahery fanahy niatrika an'izany. Raha za de efa lavo ary tena mety efa namoneko mihitsy aza. Rina, aza manako ianao fa tsy hitondra loza ho azy tsony koa ny isaloran'ny daty ny 9 septambra sy nahaterahany e. Fofa fa vetivety zany rehetra zany rehefa vita ny fomba rehetra atao hitantaranoko. Rivo, misaotranao de ty ilay zaza ndritsika ka ho zanantsika mandrakizay. Zina. Aizary azany. Ohatra atao anaty aizina be sady to mangina be tsy andrenisany ninona ato zany. Engany mba ho nofoko reny zavatra ny ainako teo reny. Ary inona zany tate amin'ny tarehako zany mandomando any mifandrifiny ny androko e. To koka be masoko anankiray de misy raha boiboiky amin'ny voaka. Andriamanitra, tena tsy nofoko reny fa teo nidiran'ny balan'le tsy valahary iny. Zany hoe efa maty aho zany. To tsy mahare mangiry firy akory nefa e. Aiza resa zany e. Oay, fa to misy feon'olona mikika be tampoko zany. Fa aiza e. Oay, ary zany mandray ny tongotro zany. To tanana mangatsika be. Oay, misy olona mikisaka ne zany any ambanin'ny tongotro zany. Ay, to maditidity daholo ary ritsahako. Fa aiza ary ty toerany ty. Oay, misy mazava be tazako ry aloha sady misy afo miredareda be.
Oay, fa indreo e, to misy olona voatony eo ambony vy. Fa lahy zary ahy e, ha? Andray tserere tizona tsy miraikitra teto vata. Fa ty amin'ny afo be ve za e, ha? Oa, to ivazy anery tazako avy lavitra ry zany e. Ary misy zazakely maromaro eo atongony. Izy nefa tsy mijanona marary. Ary ino ny tsy apitanitsy? To ramadobe mitafy lamba mainty sady misarakorako volo. Ary miresaka ny izy zany tsy misy eko ny resany. Vazy 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 velao ary e, aza fonjainao anatin'ity aizina be tsy ahitana zavany ty ahy e. O karery vazy mifona mare ahy e, avelao reny fanahiko fa zakadrainato e. Tsy miteny izy fa mitsiky fotsiny mijery ahy. Ary tondrony ane le raha matobe tazako ery akavihany. Tia nilaka zany izy hoe any ny zaza. Izy kosa mitsiky sady misalotra lamba fotsy madio mangatsakatsaka. Afaka ny fanahiny. Tsy voakejatsony tao anatin'ny tontolony aizany. Oay, say voafantatro. Voafantatro ny fanahy ratsy ny tenako. Ay, ny vatako sy ny amiko ray manontolo, ny saiko, ny foko. Fa ahoana e? Ay, ary to misy misarika ane ny tanako zany. Oay, tena mitsikitsiky be le raha matoa ratsy tare mandray ahy. Ay, vazy ifonako reny fahotana vitako e. Ay, ao fa ifonako re zay nataoko ry vazy. Azay, te ho isan'ireo olona voatona ao ambony afo miredareda reo kove ahy e. Nanenenako ny nataoko e. Iraikitra ao anatiko mandrakarivany datin'ny 9 septambra nidirako tany amin'ny afo be. Andray maty ahy e. Aza tazominareo e. Avelao ao avelao e. 9 septambra. Tantarindray miaino nosoratany Nofy-Andrianjaka. Ireto avy no namelona ny tantara. Iarotoko sy ny mpanoratra Ry Anaramasoandro sy Satry ny aina. Ny kirakira ny lafin'ny teknika sy Nana Todosy. Nofy-Andrianjaka Nandray fio Tahiry